amin'ny fifeina lehibe indray no iarahantsika ny amin'ny teny mitia tonga amin'ny fotoana irentsika izay azontsika manaraka ny tenin'ny fampianarana izay larana fa iny moa zany fahafolo ny fampianarantsika ny amin'ny teny mity amin'ny miarahaba manokana ny dada Malayay avany tenako Elia ary miarahaba manokana ihany koa ny Osman zao fitondrasako ny teniny zao ary manona ny hatsarana tsika tokantrano mosa ny hatsarany Oswa sy ny hasoavany Oswa larana fahafolo ny fampianarantsika araka nefa diniko teo ny ambassadeur ny Oswa Elia indray no mandro tokantrantsika ny amin'ny teny mitia fampianarana larana fahafolo ny fampianarantsika zany lohateny dia hoe tena noravainy Andriamanitra Abrahama ny dity folo jiosy ary namafisin'ilay zanany zany hoe tena potika zany io dity folo sy lana Mose eo ary nanapotika anazy voalohany dia ny dadany dia ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy ny Andriamanitra Abrahama no fa nampianarana antsika foana fa ny anarany dia Yahva. Mahitsy be zany ny teny ary mazava be mihitsy ny teny zao fa maropototra ny fampianarana satria ilay fanteny napetraky ny olona dia hoe ahoana moa zahatra napetraky ny dadany ko rahavany zanany zany dia foana moa zany ny tena fanteny napetraky ny olona rehetrarehetra zany hoe tena tsy mitombina mihitsy n'ilay teninao ambassadeur ny Oswa ny antony zavatra nomeny dadany ve dia ny zanany mianana mandrava azy dia iarahantsika mahita mihitsy nefa ny sary ankehitriny iarahana mahita mihitsy ny sary ankehitriny fa ina ilay sary misy tena ilay dadany mihitsy no nandrava an'ilay dity folo sy lalàna Mose voalohany indrindra ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama izay nandrava azy moa dia fa Yahva satria ny tapenany mihitsy ny fitandremana ny dity folo sy lalàna Mose no tapenany araka n'ilay Isaia 66:3 avetsika vakina ndre mandeha zany izy Isaia 66:3 fa mitinana keliny teo amin'ny larana fahasivy ty Isaia 66:3 Isaia 66:3 no vaketsika voninahitra dada Malayava sy Oswa zany izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra ny mamolaka vozona alika izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona alika izay manatitra fanatitra hoanina dia ohatra manatitra rakisoa ary izay mandoa didikazo manitra ho fanatitra fahatsirovana dia ohatra ny misaotra ny sampy zany hoe io teny io zany dia mahitsy be mihitsy ny teny fa mametraka hoe tsy mety tsony ny fanaovana ny fisorohana bloqué amin'izay zany ny fisorohana dikan'io satria tsy azo atao tsony ny Levitikos 9:12 satria ny Levitikos 9:12 manao nyity resaka fanatitra sy ino fisorohana ity zany hoe zay mbola manao an'izany dia tovy amin'ireo zavatozy hoe ohatra ny mamono olona ohatra ny mamolaka vozona alika ohatra manatitra rakisoa ary ohatra misaotra ny sampy zany hoe bloqué ny dada Yahva mihitsy ny fanaovana ina moa ny fisorohana izay ao amin'ny boky Levitikos 9:12 ka ny sary zany dia mametraka mazava amin'izay hoe ny ten'Andriamanitra eo tsy azo ampiana tsy azo anesorana ny dity folo sy lalàna Mose raha vaketsika ny Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 dia milaza mihitsy hoe aza ampianareo ny teny dia aza anesoranareo ny teny fantandremo ny didiny avy Andriamanitra ireo izay nidiko anareo mametraka mahitsy be zany ny teny eto hoe aza ampiana ny teny dia aza anesorana ny teny tandremo io fa didiny avy Andriamanitra nareo ka ny didiny avy Andriamanitra zany dia miteny mihitsy hoe tsy azo ampiana ary tsy azo anesorana ny dity folo sy lalàna Mose eto nefa ny dada Yahva mihitsy atandeny bloqué n'ilay Levitikos 9:12 izay fanaovana an'ilay fisoronana
aventsika vakina kely aloha zay io fanamafisana foana levitiko toko fenambiny folo itio io nitapenany dada iava io nonka midiny fatelo levitiko 16-3 de avy teo tsika miditra amin'ny namany 3 et 5 de avy teo apitsika ary zao no entiny arona raha miditra amin'ny fitoerana masina izy vantotrombola iray atao fanatitra noniota sy ondrolahy iray atao fanatitra dorana aloha zany le hoe mitondra omby sy ondry le resantsika tarikatra amin'ny levitikos toko fa Isaia 66-3 eo amin'ny andiny fahenina de ampanatony arona ny vantotrombola zay atao fanatitra noniota zay ho an'ny tenany ka dia anao fanavotana ho an'ny tena sy ho an'ny ankolana izy zay eto zany de hoe misy koa zany ny fakana le vantotrombola ho atao fanatitra noniota sy ny maso mafa zany de mba ndretsika mahita an'le hoe fakana izy mizy amin'ny andininy izy minakadisan'le hoe eo mbola le andiny fadimy ary ny fiangonana zanak'Israely dia andraisany osy lahy roa atao fanatitra noniota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana reo daholo zany le hoe misy ondry misy osy ary misy omby reo zany le fanaovana le fanatitra ho atao an'ny zanak'Israely fanafanana azy amin'ny fahotana ary iotantsika hoe fanatitra noniota hony zay de arehatra amendin'ny filo moa zany 3:30 sy ny 4:30 am'izay tsika dia mahita hoe fanaovana fanavotana sy fanesohana ny fahotana ho azy zanak'Israely indray mandesa taona ity zavatra atao ity oke vaketsika 3:30 sy ny 4:30 dia anao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy sy ho an'ny tranolay fionana sy ny altara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra ao amin'ny fiangonana ary dia olalana mandrak'izay ho anareo zany anaovana fanavotana ho azy zanak'Israely indray mandeha isa-taona amin'inona hahafany amin'ny fahotana rehetra ka ny fanafana amin'ny fahotana rehetrarehetra ho azy zanak'Israely zany dia atao indray mandeha isa-taona ao amin'ny fitondrana nyity fanatitra ity de ny omby ondry osy zany io mihitsy zany io fanafana amin'ny fahotana io mihitsy no ny bloqueny dada iava hoe tsy azo atao ntsony nefa nary ny didiny teo hoe lay didy amin'ny Deutéronomie 4 teo hoe aza nampiana aza ny esorana dada iava nefa de tena trandiny nataony de inona nataony bloqueny avy hatrany Levitikos toko 20 midika zany tsisy tsony ny fanafana amin'ny fahotana adalan'izay miditra ao anatin'ilay didy folo sy ny lalàna Mose zany de ireo izay mitandrina sabata mifady-kisoa mpandoam-pafolo karena ireo moa zany tena important be amin'zareo io adalàna ao izay miditra amin'izany hevitra zany sy mbola manaraka an'izany didy folo sy lalàna Mose zany tena adalàna mihitsy ny ianao efa tsy fahendrena ntsony efa mitady fahafatesana ho any amin'ny elo mandrakizay ianao ray zay aloha faharoa io teny io de efa midika zany fa tsy azo idirana intsony ny didy folo sy lalàna Mose fa tena rava tanteraka izy satria tsy navela idirana intsony bloqué tanteraka mihitsy zany ary matoa izy ny bloquena de tsy mety intsony ny idiranao sy hitsofotsofona ao ary tsy manisy didy mihitsy na manana io taty orina tsisy mihitsy tsisy teny hoe ao fa ovahana indrayna izy de ampidirinao indray nareo tsy misy an'izany mihitsy ary io teny io de ozy dada iava hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handaingana zanak'olombelona ka hanenina sady tsy mety mandaina izy tsy mety manenina ka rehefa nideny io didy folo sy lalàna Mose io tsy azo idirana intsony tsisy tsony ny famelan-kely ka tsy azo lo idirana intsony de tsy nanenina izy nanao an'izay sady tsy handainga izy ka hoe ao nefa averiko indray ty rehefa aveo fa raha namerina io de lasa mandainga izy ny tena mariko satria efa mibloquenao kovahanao ndra Nomeria toko 7:20 Nomeria 23 19 Nomeria 23:19 atsika zay
Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka haninona, moa efa laza va izy ka tsy ho efainy zany, na efa niteny va izy ka tsy hotoviny zany. Zany hoe Andriamanitra io zany tsy mba olombelona ka mandainga na olombelona ka manenina. Rehefa niteny izy hoe bloqué ty a, de bloqué hatramin'ny farany io, ary tsy mandainga amin'izany mihitsy ny izy, na manenina amin'izany tsisy lainga mihitsy zany teny zany. Ka raha izy zany resana de efa niteny izy hoe tsy mety tsony mitazona an'io a, tsy mety tsony nareo miditra ao a, bloqué io a, ka niny bloqué anazy de izy tena ny mihitsiny, izy ny nanomeny io fa izy koa no bloqué an'io. Ary zay blocage zay de tsisy afaka namahy tsonina ny kely ary, satria na Yahosoara de teny izy hoe tsisy foana koa ny amin'ny lalàna literain teny sotra ray azy, tsy azoko tena io zany dikan'izay, anie tsisy olona mahazo mikitikitika an'io, fa i Dada Yahva mihitsy no nikitika an'io a, tamin'ny alalan'ny ahoana, bloqué ny tsisy navelona niditra intsony ny olona zay. Ary tsy misy teny mihitsy ny tatioriana miteny hoe ao fa nivahako indray izany zavatra zany, tsisy. Tsy nisy teny teny hoe ary noho izany de ho vahana indray izany zavatra izany teoriana ty. Ka ny navoan'le olombelona kely moa de hoe rehefa tonga Yahosoa dia ny fanatirona sy fanatitra latsa-dra tsy malainao, fa ity aho tonga ao amin'ny oronam-boky no nanoratanao ahy, hanao sitraponao Andriamanitra ô, zay teny zay na voafitaka rehetra ka lazainy fa hoe natsofoko atao anatin'ny didy folonay hony ilay zanak'Andriamanitra. Loka hoe vakitsika zay te zay aiza hoe misy an'izay te karo kely hoe ao amin'ny oronam-boky no nanoratanao anahy, aiza ry rova. Ao amin'ny Salamo fa 117 zany jerevantsika zany. Salamo 47. Misy teny eo alohan'io fa aloha jerevantsika aloha tany aloha tany a. Ao amin'ny andininy fahenina, ao amin'ny andininy fahenina vaketsika aloha. Salamo 40 de 6-47. Ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hoanina tsy mba sitraka ao, ny sofoka nataonao malady. Toy zany efa teny efa mazava be amin'ny zanak'Israely hoe tsy mety tsony le fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hoanina, tsy mba sitraka ao tsony reny, ary ny sofoka izy nataonao malady. Ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noniota tsy mba nolainao. Tanao tena efa tsy mety tsonona izy, de rehefa tsy mety izy de nisy an'ity teny ity, de ity teny ity no heveriny mpitondra fivavahana sy ny olona zay tsy mahafantatry n'ina hoe naverina ao anatin'ny boky ny didy folo zany a sy ny lalana Mose ilay zanak'Andriamanitra, satria nisy an'ity teny ity tao. De hoy izao, ity ao tonga ao amin'ny oronam-boky, ity ao tonga ao amin'ny oronam-boky no nanoratana ahy, ny anao sitraponao Andriamanitra no sitrako, ary ny lalanao no atao anatiko. De io ilay hoe ao amin'ny oronam-boky no nanoratanao ahy, nefa n'ilay dikany ihany nanoratana anazy a, de le teny milaza ny Yahosoa rehetrarehetra nataon'ny mpaminany, fa tsy midika hoe nandeha niverina nampitandrina didy folo Yahosoa ho an'ny jentilisa na ho an'ny olona, satria rehefa tsy nekeny Dada Yahva intsony le resaka fisolonana, dikan'izay a raha vatanteraka iny rafitra anankiray iny, tsy azo idirana, ary tsy naneniny Dada Yahva amin'izany teny zany, satria efa toetrany mihitsy hoe za tsy mba maneniny zany, ary za tsy mbotra olombelona ka handainga. Fa rehefa niteny hoe tsy mahazo idirana intsony, de tsy mahazo idirana intsony, tsy mba ho tahaka ny olona mivadibadika io Andriamanitra io. Ka androany ny teny no hidy rapitsinao, na Yahosoa miteny hoe aoka ny teninareo hoeny de eny, ary rehefa tsy de tsy, fa ny ankoatran'izay de avy any amin'ny devoly. Na le zanak'Andriamanitra zany teny izay mihitsiny, zany hoe rehefa niteny zany Dada Yahva hoe non, tsy mety tsony ny fisinoana, dikan'izay a rava ny didy folo sy lalana Mose, satria tsy azo idirana intsony io. Fa Dada Yahva zany sady tsy mahazo, tsy hoe tsy mahazo fa izy tsy mety manao zany hoe androany izy manao hoe rapitso mivadika anao, hoe androany izy manao anao rapitso mivadika hoe, rehefa miteny izy hoe tsy azo idirana intsony de tsy azo idirana,
ary niporofolo zany tamin'ny hoe nidorana mihitsy ny tempoly mba tsy isanao nitsony ny olona ny fandorana ny tempoly mihitsy no midika fa tena tsy mety tamin'ntsony ny fanaovana an'ity resaka didifolo ity ka nidorany mihitsy ny tempoly mba tsy isanao resaka fanatitra intsony eo latrehany midika zany fa rehefa tsisy tsony ny fanatitra tsy azo hidirana tsony io didifolo sy lana mose io zay nidika zany rehetra zany ka ho atsika zany zay mandeha rehetra ny teny dia zao tsy misy tsony ny teny laza teoriana hoe afaka miditra ao anatin'io didifolo Yahosoa na n'ilay zanak'Andriamanitra satria nahoana tsy azo nampian'io tsy azo nisorana ny lalàna ny famelan-keloka tamin'ny zanak'Israely tamin'ny didifolo ny lalàna ny famelan-keloka tamin'ny andro ny didifolo dia io vatotrombo lasy io ondry lasy ny osolahy io ireo no ampiasaina ho famafana fahotany andriamandesa taona izay le tsy azo esorona amin'ny didifolo sy lalàna Mose raha vao mitandrina ny didifolo sy lalàna Mose ianao ka raha tonga kosa ny titeny ity hoe anao ny sitraponao ao anatin'ny ronam-bokony na noratanao resaka hafa mihitsy nyzany teny zany resaka hafa mihitsy ny zany ity le atao hoe lay zanak'Andriamanitra zay ho tonga hanesitra ny fahotany zao tontolo zao izy lay fanesoran'ny fahotany zao tontolo zao tsy miditra ry amin'ny didifolo ny resaka satria tsy afaka miditra any intsony ty zanak'Andriamanitra ity fahalalana hafa am'izay no metiny satria lay didifolo sy lalàna Mose efa bare dia rehefa ny barena dia ozy ny tenin'ny Yahosoa hoe aoka ny teninareo hoe dia ary rehefa tsy dia tsy fa raha manao eny sy tsy nareo dia volona anao ani ka raha dada iavana anao hoe tsia ka nisy ny teny hoe eny tampoka indray ve ty ambadika tya dia volona anao ani doke avakitsika ny tenin'ny Yahosoa aiza moa misy aniny teny iny Matio loka roantsika ato aloha aoka ny teninareo hoe dia eny ary rehefa tsia dia tsia iziny rova tasony aloha roa kely anatin'ny baiboly ato aloha misy lavana antony any zany ny tena marina fatsika aloha hijerikely izy aoka ny teny hoe deny aty amin'ny boky Mateo aloha nijerentsika satria ao lay izy na nijery ny testamenta vaovao koa rehefa lasa tsy haiko tsony Mateo ao amin'ny toko fahafiry zany raha misy mahita anazy malakilaky dia mba voakely malakilaky izy atsika mba tsy taraiketo zany aoka ny tenareo hoe ny deny Matteo 5:37 zay ngamba izy io Matteo 5:37 Matteo 5:37 ozy Yahosoa zany eto no miteny fa aoka ny teninareo hoe ny deny ary rehefa tsy dia tsy fa izay mihoatra n'izany dia avy amin'ny divoly lay ratsy zany io tiako teneny io ka eto zany ny teny voalaza marina rehefa nyteny zany io dada iava io hoe tsia tsy azo hidirana tsony dia tsy azo hidirana tsony izy nidika an'izay fa tsy anao avantura ratsy anao any anay mbola ampidirana ihany dia volona manao an'izay rehefa nyteny dada iava hoe tsy mahazo miditra tsony nareo rehefa izay dia tsy mahazo hidiranao tsony nidika an'izay tsy azonao ampidiranao mihitsy zany hoe Yahosoa zany na hoe le zanak'Andriamanitra zany hoe ao fa tsofoka tondray ity misy barazy ao le Deutéronome 4 dia hoe aza nampiana aza niesoa na le zanak'Andriamanitra koa aza nanamafy an'izay hoe aza ampianareo ny teny ao anatin'io teny io tsy misy ho foana akory na delitéré na teny tsotra ray zany amin'ny lalàna hozy Yahosoa araka Matteo 5:18 zany hoe le dada malala iavany ny bloqué le zanak'Andriamanitra kosa ny teny hoe tsy azoko teny io teny io tsy azonao atsofoka ao anatin'ny didifolo mihitsy zany io zanak'Andriamanitra io dika zay zay mihitsy moa ko tiako apetraka eto amin'le sary ratsy nataonareo olombelona hoe nobatainareo indray le zanak'Andriamanitra dia natsofoka reo tao nareo fa tsy zanak'Andriamanitra fa zavatra efa tsy izy Andriamanitra tsy izy natsofoka nareo iny lovaka etsika ara ny teny Yahosoa Matteo 5:18 fa naporofona aminareo hoe na le zanak'Andriamanitra dia nanizigizina fa tsy azo ampidirinareo anatin'ny didifolo zany mihitsy izy satria tsy azo nampiana ny teny ao tsy
tsy azo nesoana, ny famelan-keloka ao anatin'ny didy folo dia tsy azo nampiana, tsy azo nesoana, fa tsy maintsy oly sy osy ary ombo ny azo atao ao, fa tsy azo soloana olona. Noho izany tsy azo atsofoko ao mihitsy io zanak'Andriamanitra io, fa zay nanao an'izany dia voly daholo, nefa dia tena nanao an'izany daholo ny rehetrarehetra. Mbola sy tonga saina io dia voly tomponareo, mpiara miasa amin'ny devoly ny Andriamanitra tsona io, mbola sy tonga saina ihany ianao. Ino ty fandika an-dalàna be ty? Miara-mety angentsika io e, miara-mety angentsika io e. Blocage voalohany ny teny dada Iava, tsy azo atao tsony fisorohana. Dikan'izany rava manontolo izy ray manontolo ange, ty tsy mbe teny soatra ray no mihafa tena toky sy andiny ray manontolo mihitsiny, toky ray manontolo ny ara-potika daholo. Dikan'izany rava ny famelan-keloka, zahatra mara famelan-keloka fa idiranao adalàna aloha zay ho a. Faharoa, dada Iava no bloqué anazy, tsy azo idirana intsony, ary izy tsy manenina, ary izy tsy mampandainga, ka rehefa ny tena izy hoe bloqué dia bloqué hatramin'ny farany io, bloqué hatramin'ny farany, tsy azo idirana intsony. Fahatelo, raha milaza anao fa afaka miditra ao zanak'Andriamanitra, ny bokin'ny Deutéronome 4:2 dia mitsipaka hoe tsy azo ampidirinao io zanak'Andriamanitra io. Fahaefatra, raha miteny ao fa ilay zanak'Andriamanitra mihitsy nge no afaka miditra amin'izany hevitra izany, dia ilay zanak'Andriamanitra mihitsy no teny hoe io boky io dia lalàna Mose, dia tsy afaka miditra ao mihitsy izy, satria tsisy ho foana akory izy na amin'ny lalàna na ny tira raiza mandra-patanteraka izy rehetra. Tsy azonao kitehana io zany raha vao mitsofoka ao anatin'io didy folo ianao. Zany no midika fa tsy afaka miditra ao mihitsy io zanak'Andriamanitra io. Fa zay napiditra an'ilay zanak'Andriamanitra ao ny akanton'ilay omby sy otsy dia volona anao an'izany. Mazava be ny teny niarany jerevantsika teo ilay izy, niarany jerentsika teo ilay izy. Ka raha vao bloqué nge zany ilay fisoronany, raha vao automatika ny didy folo sy lalàna Mose, sady efa tsy azo atao ntsony miditra ao. Ravaka izy ny dikan'izany, tsy azo ampiasaina, ravaka izy ny dikan'izany, tsy azo atao ninino io satria mipetraka foana ilay teny hoe tsy azo atao ntsony ny fanatitra. Dikan'izany fa tsisy ntsony ny famelan-keloka, dia olo-gaiga ianao raha mbola miditra ao anatin'izy mihitsy ny dikan'izany, efa agegena adalàna fa tena tsisy azo ifampiresana amin'izany hevitra izany ntsony ny mombany aminao raha mbola hitsofoko ao ianao, satria mazava ny teny zay hiditra amin'izay tsika amin'ny, satria dia efa mazava mihitsy izay teny izay hoe inona zany ilay resaka nataony Yahosoa. Yahosoa kosany dia nilaza izy fa hampiditra mombany amin'ny fanekena vaovao izay anazy irery ihany. Izy lasa toa fanekena ho an'ny olona, ny didy folo natao fanekena ho an'ny zanak'Israely, fa Yahosoa kosa natao fanekena ho an'ny olona. Ary mba hahatonga ilay fanekena ho an'ny olona hipetraka dia tsy maintsy potena ilay didy folo, satria natokana ho an'ny zanak'Israely ihany. Lozika be zany. Ny didy folo natokana ho an'ny zanak'Israely ihany, nefa ny Yahosoa kosany ho an'ny olombelona rehetra manerana an'izao tontolo izao. Dia inona zany lozikan-javatra zany satria izy fanekena ho an'izao tontolo izao dia tsy maintsy potena amin'izay ilay taloha tarikatra, satria hitodika ho any amin'izao tontolo izao zany lay fifandraisan'ny dada Iava, hitodika makany amin'izao tontolo izao fa tsy ho an'ny Israely irery ihany. Zay no mahatonga ny hoe tsy maintsy raha avany io didy folo io, satria ho an'ny olona rehetra amin'izay ny fanekena. Raha vao mipetraka eo mantsy didy folo dia tsy afaka manatona ny dada Iava ny jentilisa, satria ny didy folo dia natokana ho an'ny zanak'Israely rery dia tsisy afaka manatona anazy ny jentilisa ny dikan'izay. Kanefany satria hoe ho an'izao tontolo izao amin'izay ny fanekena dia niditra amin'izay ny zava-baovao, toika vakitsika amin'izay ny teny araka amin'ny bokin'ny Isaia, dia izay ny antony nandravana ny didy folo mety tsy mila antsika amin'izay satria ho ampidirina ny jentilisa. Isaia 42:6 izao mivolaza ao: izao Iava efa niantso anao tamin'ny famarehana, nitantana ny tananao za ka hiaro anao, dia hanome anao ho fanekena ho an'ny olona dia ho fanazavana ny jentilisa. Di tsara be mihitsy izy, tena lasa fanekena ho an'ny olona Yahosoa ary ho fanazavana ny jentilisa. Zany hoe tafiditra zany ny jentilisa ny dikan'izao re olona, miditra amin'izay ny jentilisa amin'ity fanekena homenan'ny olona rehetrarehetra ity, ary ho lasa famonjena
hatrany amin'ny farantany ika avy kitsika zay teny zay hoe famonjena hatrany amin'ny farantany Isaia zay ndray moa zany izy lokaroantsika ikandray zay hoe zay misy an'izay Isaia 48 angamba nisy Isaia 49 dia 6 Isaia 49 6 no vakitsika indray Isaia 49 6 Isaia 49 6 vakitsika indray ty amin'ny anarany Yehosoa eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoka anandratra ny firenen'ny Yakoba ianao sy ampody ny Israely sisa voaharo io zany le hoe mamerina ny Israely sisa voaharo mbola misy ampidina zany ny Israelianina ndika an'izay fa omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao zany hoe ty zanak'Andriamanitra zay nanao fanekena ho an'ny olona ty zany ho lasa fanazavana ny jentilisa ary ho famonjeko izy dada Iava hatrany amin'ny farantany lasa hoe ho famonjena hatrany amin'ny farantany izy nampidirina ny jentilisa ndika an'izay ka raha ampidirina ny jentilisa tsy mety le didy folo satria le didy folo efa misy teny hoe didy ho an'ny zanak'Israely rery ihany zay le hoe tsy azo anao ampinana tsy azo anesoana dia tsy mety mihitsy tsy azo ampifandraisana amin'ny didy folo tsony zany ty zanak'Andriamanitra ty ndika an'izany satria izy dia manana lalàna hoe ampitambatra amin'Andriamanitra ny jentilisa indray nefa le jentilisa tsy mahazo mifandray amin'ny didy folo satria ilay didy folo misy teny hoe tsy natao anareo ty didy folo ty ary raha tokony any Israely rery ihany no mitandrina an'io dia tsy mety ho any jentilisa zay any amin'ny toeran-kafa misy anazy ho atambatra nefa andreo araka amin'ny dada Iava atahoana mampitambatra anazy lôzika be amin'izay satria iverany amin'ny dada Iava amin'izay ny olombelona rehetrarehetra zany dia nitovy amin'izay ny lalaka len'ilay zanany tamin'ilay dadany le dadany bloquen'ilay didy folo fa ilay zanany kosany nanravana azy teo amin'ny azy fijaliana zay le izay mitohy ny asany dika zay dada mala Iava ny bloquen'ilay didy folo tsy mahazo mety loatra fa tezitra tamin'ny Israelianina izy zany lazaiko anareo hoe mandrakandro any nge tezitra tamin'ny Israely io dada Iava io satria tsy nivahany tsony le teny hoe bloquena ny fisoroana le tany amin'ny didy folo zany fa ato amin'ny Yehosoa kosa le fanekena vaovao dia tena nisy amin'izay lasa mpisorona ny olona sady lasa mpisorona ny olona lasa fanaty ny olona meko atsika deo zay toko zay rehefa avy eo fa ato amin'ny Yehosoa ilaina tsony hoe fanekena vaovao eo aloha dia efantsika hoe Yahosoa mihitsy ilay atao hoe fanekena vaovao satria ny rano mihitsy ny no atao hoe rano ny fanekena vaovao ka anazy io raha io ka le rano mihitsy ny no atao hoe rano ny fanekena vaovao dia izy zany le fanekena vaovao ny dikan'izay araka ny boky Matio rehefa aketsika dia avoakako ary amin'ny écran rehefa avy eo Matio 28 film izy jevatsika ndray aloha Matio 28 27 aloany zany 27 28 aotsika ary ijery le Matio 27 28 eo angambany izay Matio 28 lo sao dia 18 26 ty sa 28 ohatrany tao 26 Matio 26 dia andininy fa 28 eo angambany izay da soary hoe amin'ny andininy fa 27 Matio 26 27 ary nandraika apoka izy ka noho ny efa nisaotra dia natony azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ity dia 28 fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena zay latsaka ao amin'ny maro ho famelan-keloka io fanekena moa zany misy fanamarena kely io dia fanekena vaovao izy io any amin'ny any ambanimbany any fa amity moa tsy misy satria ty application dia tsy miteny izay fa any amin'le baiboly any dia misy soratra misy masafa mihitsy ny hoe fanekena vaovao petraka tsara eo zany le izy any hoe ity no fanekena vaovao amin'ny rako ny dikan'izay teny zay zany mipetraka zany fa le fanekena misy akarandro eo zany dia rehefa niseho le zanak'Andriamanitra dia io le atao hoe fanekena vaovao ka le fanekena vaovao zany matoy hipetraka dia tsy maintsy miala le fanekena didy folo teo aloha tsy maintsy miala le fanekena didy folo teo aloha dia ny fanekena zay misy lalàna Mose zany tsy ny didy folo tsy maintsy miala iny zany ny dikan'izay
manjary tsy tafiditra ny jentilisa raha mbola eo mihitsy io e. Satria le didy fotsiny lana Mose efa nomenantsika teo fa natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany. Ary efa nibloke nefa le izy hoe zay miditra eo dia lasa mpanota, ka zavatra mampanota ve nomena ny jentilisa azy aminareo. Dia idireo kely adalan'le olombelona tena adalana mahatsiravina mihitsy nalain'zareo ny didy folo ny fisoroana ny esorona. Ohatrany hoe nao manao resaka le reto zay mihitsy niverenako fonina liziko. Dia ny batain'le zanak'Andriamanitra dia natsofony teo tena adalana. Izao tontolo izao ny arananao an'izany. Izany natao hoe devolona nampanao an'io, le Andriamanitra tsy izy ny tomponao no nampanao an'io, mahatonga saina. Fa tena nataony nanota tena faharatampony ny adalana mihitsy ny. Satria io zanak'Andriamanitra io tsy afaka mitsofoko amin'le didy folo intsony ny antony. Le teny eo amin'ny teny hoe tsy azo napita, tsy azo nesorina, dia tsy afaka miditra eo izy ny dikan'izay. Diso aloha zany nareo, ary tena diso be mahatsiravina mihitsy. Ary le zanaka tsy nanohitra ny tenin'ny dadany, satria mahazanaka ny zanaka dia tsy mahazo manohitra ny dadany izy. Ka raha ny tenin'ny dadany hoe blokeko ty, dia izy koa tsy maintsy mandeha amin'izay hevitra zay. Inona amin'izay nataony azy? Tena nipotehiny teo amin'ny hazo fijaliana le izy mo vita le fanekena vaovao. Zay nataon'ilay zanaka zay. Ao antsika ary hijery zava-bitany araka amin'ny bokiny. Tena tonga nantenareo aza manendrikendrika ny apôstôly zany, fa ny apôstôly ve izy ndray ve dehibe ko ny dada Iava hoe ao fa sokafana indray ty fa azo tandremany didy azo tany malagasy ny hafa firenena didy folo. Aza miteniteny foana mihitsy no ahenao. Taovaka antsika ny baiboly miteny hoe rava ny didy folo. Efesianina 2:15. Efesianina 2:15. Tiany nataon'le zanany ary ty, fanaraka tsara tamin'ny tenin'ny dadany. Efesianina 2:15. Fa tao amin'ny nofony nandravany ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana mba hanakambany antsika roa tota ao amin'ny tenany olombovao iray ka nanaovany fihavanana. Tao amin'ny nofony Ehosoa zany nandravana ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana, lalàna ny didy folo zany resahana zany. Loka vekitsika amin'ny teny frantsay izy io amin'ny teny frantsay Efesien izy misy teo Efesien 2:15. Efesien 2:15. Ino nge? Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, Yahushua a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Tena nesoriny daholo mihitsy ny valeur an'izany lalàna Mose zany. Toute la valeur à la loi de Moïse et à ses commandements. Ny nongotany daholo zany. Raha vao maika grave be valeur ny lalàna ve nongotanao, tsy loza ve zany dikan'izany. Grave be ty phrase anakiraiky aty. Nao hoe jevantsika amin'ny teny Anglisy ina reny dikan'io amin'ny teny Anglisy. Mbola tsy namaky an'ity ato raha vao maika io tena tantara be. Avoaka riry teknisianina. Le teo sao dia tsy navoaka anareo? Ay. Ephesians chapter 2 verse 15. He abolished the Jewish law with its commandments and rules. Why? In order to create out of the two races one new people in union with himself. In this way, who's ni indiana mamaky io in this way, who's in this way, making peace. Zay ny fanaovan'ny indiana mamaky io satria ny azy W ataony V na B. Zay. Zany hoe he abolished the Jewish law.
tena mpiteny lalàna ny jiosy wivitsy commandement nga vakina reny hoe miaraka amin'ny didy folo and rules sy ny rehetrarehetra instruction anatiny ao zany zay ny rules moa zany de hoe zay rehetra mikasikasika any am'izay resaky zay zany rava daholo ny didy fosy lanina mose mahitsy be mihitsy io teny io miaraka amin'ny commandement kena moa ny jiosy law afa-tsy ny didy fosy lanina mose zay ny lalàna an'izay hoe rava ozy ny tenin'Andriamanitra ka zay zany mivaly tenanao amin'ny teny hoe ao ny didy folo ny ravana ka le zana mihitsy na ny ravana azy satria rehefa mibloke ny dadany le didy folo tarika hatramin'ilay fisolohany lozika ny vonoany am'izay teo ny azy fitsaliana ko ny zanany de ny confirme mihitsy aza hoe izy no tena fitaovana nampiasain'ny dadany a nandravany didy fosy lana mose dika zany fa ny alany io dadany io mihitsy ny zanak'Israely fa tena tsy tiany aza ka zay lalàna nampifandray azy tamin'zareo a poteny zany ilazaka hoe aza mitomany ho jiosy ianao fa zava-dozy zany mitomany lozy ianao raha vao zany ny tadiavinao tsy misy dada iava zany Andriamanitra Abrahama zany nampitandrina io didy folo izany tsony a io rehefa blokeky mbola idiranao tao iny ary na ny Israeliana raha tsy mahazo mitandrina io tsony fa raha izy mitandrina io a mbola miantsy ady amin'ny dada iava na ny Israeliana raha tsy mahazo mitandrina io tsony zay na tonga ny Eosua hoe tonga mirona boky nao vanao a hitondra ny fanekena vaovao fa ny didy folo tsy azo iverenana tsony satria dada iava no bloke an'iny voalohany a moa Eosua tsy afaka mitsofoka ao anatin'ny rafitra iny a no zany mipetraka am'izay ny fanekena vaovao zao entin'ny Elia zao ary rehefa tonga Elia afaka mifahotana daholo ny olona zay niaraka tamin'ny Elia ary lasa tsy mahay manotainy tsony satria tafaraka amin'le tena famarinana Yahosoa lay fanekena vaovao lay zanaka ny dada malala Yahava tsy mahay manotany tsony zay miaraka aminy nanomboka tany amin'ny taona 1984 izany fampianarana zany nandeha tsy mahay manotainy tsony zay miaraka amin'ny ambassadeur-ny Yahosoa efatrany zany ataonao na mangalatra an'izany teny zany zao ka iady hoe 1995 1994 1990 fa mba firy taona aloha anao tamin'izany fa ity teny ity kosa ny de niainga tamin'ny taona 1984 ary misy vavolombelona zany atao amin'ny fiangonan'ny Yahosoa ato misy mihitsy zay ny tonga natantara hoe mahafantatra an'izany io le ny akatsy fa tena nisy zany sary zany moa ny taratasy fiangonana tamin'ny voalohany tato aza ny mpianatry ny tompo tamin'ny taona 1986 85 amany izy izy dira na io 85 na 86 fa tsy tadidiko tsony fa zay ny taratasy ety aminay aty voalohany zay zany mbana voalohany tamin'izany nanomboka ny toro ny teny Yahosoa de nanana zay taratasy zay nafana ny toro teny manerana ty Antananarivo ty tamin'izany ianao mba taiza tamin'izany 1984 zany bataiza ianao tamin'izany de zany ve no angalarinao tahaka zany rehefa ela be ohatr'izany no ianao tahaka de mbola tsy menatra foana vena velatsika any iny aloha de hiditsantsika indray amin'ny teny frantsay hafa ndray zany tsika zany hoe jery baiboly hafa ndray tsika de zay avo hiditra amin'ny teny jiosy rehefa avy eo Ephésiens chapitre 2 verset 15 Ephésiens chapitre 2 verset 15 Ephésiens zany ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances io zany izy dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix zany hoe ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions zany hoe noravany tao amin'ny nofiny ny lalàna ny didy lalànao anatin'ny didy rehetrarehetra zany a dans ses prescriptions ao ny fitsipika rehetra ao anatiny ao ny didy sy ny fitsipika zany a rava tao amin'ny nofiny Yahosoa mazava be mihitsy io sary io mba hafana mampikambana olona anankiray a ho lasa anankiray ny olona anankiroa tao amin'ny Yahosoa ary lasa napetraka ny fihavanana amreto karazan'ireo reto tsy iza moa fa ny jiosy ny jedilisa zany satria niady reo tamin'ny androny didy folo mandroaka afafirenena mamono afafirenena foana ny Israelianina zany zava-misy tany aloha tany zany de nipiteny Yahosoa daholo zany rehetrarehetra zany a teo amin'ny azo fijaliana ka ny azo fijaliana ny Yahosoa de galina famonoana ny didy folo sy lalàna Mose zay dao raha vaketsika indray ny io zay baiboly katolika romanina amin'ny teny frantsay io a dao indray tsika hijery ny teny hébreu
baiboly hébreu jerevantsika eto ao amin'ny Sefer Efesim fa meko anareo fa averitsika ihany Sefer Efesim Sefer avoy mijery Sefer Efesim io izy io baiboly jiosy ty zany dikan'izay chapter 2 verse 15 ohatra mahay miteny anglais ihany tsika zany rova raha mitoy zao tsy mampanino zany ilaina foana zany am'izao farany zao io ala izy io le teny jiosy io ambony io io izy io be de be ay zany izy zany tsy andany la andro ela-be tsika fa radiovakitsika midikany ny transliteration to ambany ato tany de tatsika mivandravana eto zao ty Torah be ty hoe io izy io Torah zany le potika raha olona io rava le Torah dahora vakitsika lizy babatlo haeba bibsaro et torat habitsot vatrikota sy maro samihafa ny tsy idirantsika iny fa ny resana eto zany nozy ny teniny zareo jiosy resaka Torah ny resana eto de ny didy folo sy lalanina Mose mihitsy ny zany ny resana eto hoy ny baiboly ny jiosy na ny Sefer Torah ny jiosy ka raha ny Sefer Torah ny jiosy zany no miteny eto amin'ny Efesianina 2:15 fa Torah le izy inona dikany ary ato moa tsy misy teny frantsay na teny gasy fa de tsy misy teny anglisy ndray hoe raha tsika mijery zany izy moa zany teny anglisy amity voilà by abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandments contained in ordinances so that in his aleo janona amizay lehibe zay ato zany de miteny hoe by abolishing in his flesh ohatran'le tarikatra ihany tamin'ny alalan'ny nofony nandravan'ny hostility io zany le fandrafina ina le fandrafina which is the law of commandments tsina fa ny didy folo sy lanina Mose de io ny didy folo sy lanina Mose mihitsy le navoaka irembony ary hoe Torat et Torat ka ny baiboliny jiosy zany de mamoaka mihitsy fa ny rava teo amin'ny hazo fijaliana olombela reto ato ambony tany de ny Torah ary ny ateo Torah de ny didy folo sy lalàna Mose sota betsaka ny dada iavasy eo soatsika ny am'izany famarinana zany tsy misy ho ampiana koa ina sony moa zany no ampiana am'izany rava ny didy folo ny dikan'izay niara-ny asa izy mianaka ny tena marina nanampy tsara ny dadany mihitsy le zanany ny dadany ny bloqué tsy azodirana ntsony ato de ny zanany namono azy teo amin'ny azy fijaliana rava teo amin'ny azy fijaliana ny didy folo sy ny lalàna Mose mbola maly ianao voporofo mihitsy ny original aiza ntsony zay tokony hitandremanao ny didy folo zao lalàna aiza nidiranao ao satria ny dada iavano ny bloqué an'io tsisy famelan-keloka ntsony zay miditra ao profon'izany iana rehetra zay milaza fampanota satria mpitandrina didy folo nareo izay indrindra ny farana ny teny koa mbola misy sotoizana kely ty atsika aloha mbola hijery kely tsika amin'ilay eza moa arikatra amin'ny Hébreu 7 Hébreu 7 18-19 mbola pitsika kely aloha Hébreu 7 et 18 sy ny 19 zany totsika teny gasy Hébreu 7 18 teny 19 toy izany ary no nandravana ny didy taloha ho an'ny Hébreu no izy malemy sady tsy manasoa mazavabe zany fa tena rava zany ny didy folo sy lanina Mose eto aty bokyny Hébreu vaketsika io satria tsy nahalavorarina inona ny lalàna ka dia nampidirina fanantenana tsaratsara koa zay nataonantsika n'Andriamanitra ka io moa Yahosoa le hoe ampidirina fanantenana tsaratsara koa Yahosoa zay
voaporofo zany fa tena rava ny didy taloha, ka ny didy taloha raha ny hebreo ny resanao a dia ny didy folo sy lalana Mose. Zao hoe vakitsika amin'ny teny frantsay, amin'ny teny frantsay chapitre 7 verset firy misy teo 18-19. L'ancienne règle a été imparfaite et inutile, alors on l'a supprimée. Haiko se raha mbola tsy mahay nidika ny verbe supprimer anao dia nidana miverina keny amin'ny classe de septième miverina maka CP fa mba hainy zareo ao kosa zany a. 19. La loi de Moïse n'a rien produit de parfait. Zay. Les lois de Moïse zany resany eto ty l'ancienne règle. On a supprimé l'ancienne règle, la loi de Moïse, parce que cette loi n'a rien produit de quelque chose de parfait. Donc, bien sûr, on l'a supprimé. Ho an'izay mety teny français dia maintsy teniko zay. Zany hoe tsy lanintsony le didy fosy lana Mose satria tsy mahatonga olona parfait, ancienne règle, ancienne loi, io zany aleo potehina any. Dia ny potehiny Jehosoa izy ary ny apôstôly Paul mivavolombelona napotika anazy. Ny apôstôly Paul mihitsy zao miconforme amin'ny tenin'ny dada Yava sy miconforme amin'ny tenin'ny Jehosoa. Fa ny apôstôly ny sasany le miteniteny foana tsy le any amin'ny tsizy ireny milaza fa hoe ny apôstôly ndreo nameriny io tandrina didy folo mba misainy lehibe noho ny dada Yavanga zany apôstôly zany aminao. Mahery noho ny dada Yavanga izy nga, mahery noho ny Andriamanitra Abrahama, mahery noho Jehosoa nga izy aminao. Jehosoa raha tsy niditra tamin'izany hoe namerina ny afafena tamin'ny didy folo zany. Aiza koa mampitombona an'izany aminao. Tarova dia rediredy ny tena mpamosavy mihitsy le mampitandrona didy folo io. Dada Eva bloqué io, Jehosoa nandravan'io, dia tsy mentra zareo ny apôstôly ndreo niverina napiditra ny zansary zany. Mana ambany ny Andriamanitra Abraham nareo amin'izany hevitry nareo zany. Hoe ny apôstôly ndray zany mamerina an'io hitandrina didy folo. Fa mba misaina ve nareo e? Fa na le zanak'Andriamanitra ambanianareo, indrindra ilay dadany ambanianareo, fa iza mihitsy nareo e? Tsy misy teny mihitsy nefa hoe mamahany io hatramin'ny farany. Aiza nisy tenin'ny mpaminany ny teny hoe ao vavahako indray ity. Fa na Jehosoa raha ny teny mihitsy hoe tsy azoko teny io, tsy azo anampiny io, tsy azo anesoany e. Na izy ara zany tsy afaka mitsofoka ao ny dika azy zany. Ary zany no profa tena foana ny didy fosy lana Mose fa miditra amin'izay ny fanekena vaovao Jehosoa sy ny lalàna ny Jehosoa. Zay na tonga hoe tena misy lalàna mihitsy ny Jehosoa vakitsika ary ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay sary sy ndeha. Lalàna ny Jehosoa hitantsika mihitsy ao amin'ny Jaona 12. Dia lalàna ny Jehosoa amin'izay raha olona ny arahana zao ampianarin'ny Elia zao. Dia izay ho any amin'ny lanitry lanitra tonga daholo manatona ny Elia. Zay na tonga ny Elia amin'ny teny hoe manatona ny Elia amin'izay. Ireo iaraka amin'ny Elia ho any amin'ny Jehosoa tsy ketetra, ho any amin'ny lanitry lanitra izay misy any dada malala Yahava andao ary ny bagazy ireo iaraka amin'ny Elia amin'izay. Jaona 12 49-50 vakitsika zao ndray ny teny ary hoe manomboka eto lalàna ny Jehosoa amin'izay aloha ranao tsy misy idirana didy folo tsony. Jaona 12 49-50. Satria tsy niteny ho ahy eo faniraizana niraka izy no nandidy azy tsy maintsy ho lazaiko sy izay tsy maintsy ho ampianariko. Ary fantatry fa ny didy no fiainana mandrakizay. Koa ny zavatra lazaiko ary dia lazaiko araka ny izay volazan'iray tamina. Mazava be zany fa tena misy ny didiny iray. Misy didiny iray vaovao zany izay nentin'ny Jehosoa fa tsy mifandray amin'ny didy folo intsony. Tahaka lalam-panorenana io. Misy lalam-panorenana spesialina ho an'ny Amerikanina anazy iny. Misy kosa lalam-panorenana spesialina ho malagasy ho amin'ny malagasy iny, dia ohatran'izay io. Ny lalam-panorenana didy folo natokana ho an'ny Israelianina anazy iny. Ny lalam-panorenana ny Jehosoa kosa natokana ho an'ny jentilisa atsika indray izay. Maiza mandray amin'izay le izy. Samy manana ny azy amin'izay io. Zay teo vovonjy miaraka amin'ny Jehosoa, manaraka ny lalam-panorenana ny Jehosoa, zao ampianarin'ny Elia zao, lasa olo masina, tsy mahay manao tenitsony, lasa tena olona tsara mihitsy ny ianao. Adala zay tsy mety tamin'izany. Zava mitenao fa zatra tsara nge ty ampianarinao ty fa ny devoly manapotika an'le famarinana foana e. Asakasakanao zay mbola heny feona devoly any ihany. Zay tonga nampianatra hoe devoly ia madevoly azy dia tsy maintsy manaratsy Elia zany fa asany zany.
fa ny anjaranao kosa ny a mieno am'izay ny teniny Elia de fantaro fa tena mpamonjy izy ary mpanavitra dao hiaraka amin'ny Elia am'izay many am'lanitry tsika tena ho tantanako tongany ianao fa aza matahotra zany fa aviany zany Elia zany riverinany izy a matony vita nampianatra anao tahaka an'izao ary matony résultat miaraka amin'ny Elia tsisy olona manao ratsy tsony afa-tsy ny devoly zay miditra ady de mody manao ny adalàna izy mba anaratsina fanjakany Joshua avy izy anao miavaka eny foana izy efa avy eo fa atao amin'ny Joshua miaraka amin'ny Elia tena tsy manao ratsy tsony tena izy zay ny eo amin'ny Joshua zay zay le teo hoe miaraka amin'ny Elia zay mahafinaritra be mihitsy ka misy lalàna ny Joshua ary amaranantsika anazy a ny Korintianina voalohany 14:37 ny apôstôly aza nametraka mihitsy ny hoe tena misy ny lalàna ny Joshua Korintianina voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany Korintianina voalohany 14:37 na manana fanahy dia aoko ho fantany tsara fa didy mitombo zay soratako anareo misy mihitsy zany didiny Joshua ny dikan'izay ka ny didiny Joshua zao arahana atao amin'ny Joshua zao tsy misy ifandraisany amin'ny didy folo intsony fa zay nipetraka atao anatin'ny didy folo rehetrarehetra hatramin'izay de ireo zay milaza fa tsy maintsy mpanota ireo iny efa olombelona mitany zany mialahy atao ny dikan'izay aza manaraka an'ireo tsony andao anaraka ny Elia izao tontolo zao mihitsy no antsoko hoe andao anaraka ny Eliana rehetrarehetra fa tena tsy mahay manao ratsy tsony zay miaraka amin'ny Joshua le toriany Elia Eliana no mitory zay teny Joshua zay fa ny ankoatra ny Elia olona jiolay sy mpangahatra ary devoly mpangalatahaka fotsiny tsisy nina fantany eo mbola mpampitandrina didy folo daholo reny raha ihany ny patroan'ireny ihany fa Elia kosany de miaraka amin'izany dada Maria Yahava zay naniraka azy ilay namorona anareo sy Joshua zay nanamboatra anareo mifarana ny teny koa miraso atsika samy teny Joshua ny amin'izany teny zany a ny beba manatony ny Joshua fa dio ny mangalatra an'izao fampianarana zao rehefa resy lahatra aza manao an'izany zay ny lesona atsika amin'ny faraka 12 rea eo tsika ariva afaka aza sotrabetsaka dada Maria Yahava ny amin'ny teny matoky afa voarainy tsiray avy zay fahamarinana izay fantany mihitsy ny ankehitriny ny fahamarinana ary zany ny etsoko azy hoe ny fanahy zay iverina ho any aminao dada Maria Yahava maiza mihaino ny tenin'ny Elia mangataka Elia ho afainganina ny famerenana ny fanahy rehetrarehetra zay ho any aminao dada Maria Yahava ho any aminao any amin'ny lanitry ho any aminao any de ho any aminao sy Joshua vonjeo ny olona azarena ny olona dado fa vonjeo izy mba hitodika ho any aminao voninahitra honao mandrakizay amarino ny teninao dada Maria Yahava aoka ny fanahy tsisy hipetrapetraka intsony fa voantsonao ho any aminao hiazakazaka amin'izay ny fanahy rehetrarehetra hitady ianao tsy salasala intsony fa mazava loatra ny teny ary tena mazava ny fanazavana vonjeo ny olona aza dada Maria Yahava ianao ihany may manao an'izany zany mahatonga ny Elia mangataka hoe sokafo ny lalana n'ilay fanahy hitodika ho any aminao sokafo ho any aminao izy zany teny zany mamerina azy ho any aminao ary aoka tena hiary asa daholo ny lanitra ho amin'ny famarinana ny olona dada Maria Yahava ho any aminao amarino zany tenin'ny Elia aza ho voninahitsy naranao masina amin'ny anaranao Joshua anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra sotra dada Maria Yahava sotra Joshua Alleluia amen de mirary isotsika etrasa amin'ny teny Joshua zay ndreny ny afarany tentsika tamin'io dia de ho tahiny Joshua tony tapo amin'izay ny hevitra manarahany dada Yahava sy Joshua manarahany Elia fa Elia no hitany hoe tany zao dao hiaraka amiko ho aiza ho any amin'ny lanitra atsika ary fampitantana amiko ianao hoentiko ho any aminay ianao ho any amin'ny Joshua ndao ary de mirasotsika samy teny Joshua ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka andray de lo matoly azy